Daholo tompoko, androany zany isika dia resaka momba vavaka. Ny vavaka dia ifandraisansika amin'ny Andriamanitra, dia misy fotoana Andriamanitra miteny amintsika dia tsika tokony mankatoa ary mihaino ny zavatra teneniny. Misy fotoana indray ahazarantsika miteny aminy dia izy koa mihaino dia mamaly ny vavakasika. Dia aza mitsahatra mihitsy ny vavaka satria izany hoe mitsahatra izany hoe reraka mivavaka dia raha vao mitsahatra mivavaka isika dia tahaka ireny telefaonina tsy mahazo réseau ireny. Dia tsy hoe rehefa misy olana isika izay vao mivavaka hoe marary na zavatra ohatr'izany, hoe misy zavatra manjo antsika fa tokony isanandro isika mivavaka. Dia alohan'ny hatory dia tsy teny sarotra ny tenenina amin'Andriamanitra fa teny tsotra kely. Jesosy no tokony atsointsika voalohany rehefa ohatra hoe manofo ratsy isika dia tampotampoka teo dia taitra amin'ny alina be dada sy neny matory. Dia amin'iny fotoana iny tonga dia rehefa ilay matahotra iny dia Jesosy ny atsoina voalohany dia mivavaka satria izy ny afaka mamoaka anao avy ao anatin'ny nofo ratsy iny. Dia ny hafatra omeko anareo ankizy androany izany dia amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7-10. Dia tenenina hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Dia amin'ny manaraka indray.